Ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Fanomiarahaba tsika riavako malala tratra ity sabotsy fa 5 ny volana martsa ity. Ny mofinaina voalahatra ao antsika anio dia ny bokin'ny Samuela voalohany toko 5:20. Samuela voalohany toko 5:20, andiny voalohany ka hatramin'ny 1:10. Samuela voalohany toko 5:20, andiny voalohany ka hatramin'ny 1:10. Aminaran'i Jesosy. Ary Samuela tamin'i Saoly: Jehovah naniraka ahy hanositra anao ho mpanjakan'ny Israely olonko ankehitriny. Meno ny tenin'i Jehovah ianao. Izao no lazain'i Jehovah tompony maro. Ho valiko izay nataon'ny Amalekita tamin'ny Israely dia ninanotrehany azy tany an-dalana fony izy niakatra avy tany Egipta. Koa mandehana ankehitriny ka mameleza ny Amalekita ary ariano izay rehetra mety ho azy ka aza asiana miangana fa vonoy avokoa na lahy na vavy na ankizy madinika na zaza minono na omby na ondry amanosy na rameva na boriky. Ary Saoly namory ny olona ka nandamina azy tao Telaima, dia 2 hetsy ny mandeha tongotra ary 2 alina ny lehilahy amin'ny Joda. Ary Saoly dia tonga tao an-tanànan'ny Amalekita ka nanotrika tao Andohasa. Ary hoy Saoly tamin'ny Kenita: andeha miala ianareo ka midina hiala amin'ny Amalekita, fa andrao miaraka ringako aminy ianareo fa ianareo nanisy ny zanak'Israely rehetra fony izy nivoaka tany Egipta ka dia niala tamin'ny Amalekita ny Kenita. Ary Saoly namelony Amalekita tany Havila amin'ny lalana makany Sora izay tandrifin'ny Egipta. Ary azony samy belona i Agaga mpanjakan'ny Amalekita, fa ny vahoaka rehetra kosa dia naringany tamin'ny lela-javatra. Fa Saoly sy ny olona tsy namono ny Agaga sy izay tsara irira tamin'ny ondry amanosy sy ny omby sy ny mifay sy ny zanak'ondry ary izay tsara rehetra, fa tsy fony naringana ireny. Fa ny ratsy rehetra izay tsy tiany kosa dia naringany ihany avokoa. Ary tonga tamin'ny Samuela ny tenin'i Jehovah hoe: manenina no nanaovako ny Saoly ho mpanjaka. Fa niala tamin'ny fanarahana izy ka tsy nahatanteraka ny teniko. Dia tezitra Samuela ka nitarana tamin'i Jehovah mandritry ny alina. Ray masonao amin'ny masinana ny fahamarinana ny teninao ny fahavarina. Amen. Ny fandreseny izay nomeny tompo an'ny Saoly mpanjaka no nasehony ity Samuela voalohany toko 5:20 ity. Ary fandresena koa nefa izay nahitana ny fivadian'ny Saoly tamin'Andriamanitra. Mandrakariva ao amin'ny saotra masina rehefa koa malala, ny olombelona dia mivadika amin'Andriamanitra. Ary indraindray na ny mandrakariva tsika teo tsy dia ao anatin'ny fahasahiranana loatra no ivadiany amin'Andriamanitra, fa mandrakariva ao anatin'ny fitahiana sy ny famirapiratana no amadiany na ivadiany amin'Andriamanitra. Arakaraky ny anatonan'Andriamanitra azy no toa vao mainka antserana an'Andriamanitra. Arakaraky ny androtan'Andriamanitra ny olombelona sy hanomezany azy ny tsara indrindra no toa vao mainka ivadian'ny olombelona amin'Andriamanitra. Io hatrany tena efa nomen'Andriamanitra ny olombelona ho tantanan'ny olombelona ny sahedena na ny tansy izay rehetra eo aminy izay sarobidy tamin'Andriamanitra na naherana an'Andriamanitra. Nefa arakaraka nanomezan'Andriamanitra fitokisana azy no vao mainka nivadian'ny olombelona tamin'Andriamanitra. Ary zatra lasa toetra raiky tapisaka amin'ny olombelona ny tsy hoe ny mivadika amin'Andriamanitra ihany, fa ny tsy miazona ny teny izay nomena na ny teny izay ny fanarahana na tamin'Andriamanitra io na tamin'ny olona. Tsy dia hoe toetra tonga ho azy ao anatin'ny olona koa rehefa koa malala ny hoe miazona ny tenin'ny fanarahana.
tsy hoe tonga ho azy hotoetra mandeha ho azy ao anatin'ny olona ny manaiky azona zay rehetra ny fanarahana na ny fandaminana fa ny fahotana tsy inona de midika hoe fivadiana ary satria ny fahotana tsy any ivelan'ny olona fa ao anatin'ny olona de manjary toetra raiky tapisaka amin'ny olombelona mpanota ny fivadiana na miseho amin'ny endrika maro samihafa zany mety ho fivadiana zany na eo amin'ny namana na eo amin'ny olona akaiky ny tena na eo amin'ny tanindrazana na eo amin'ny lafin-javatra maro samihafa azy. Eto ary de i Saoly no asehon'ny bokin'ny Samoela fa tsy menatra ny nivadika tamin'Andriamanitra ary izay fivadiana tamin'Andriamanitra zay no fototry ny fahalavony Saoly ka nahatonga ny tompo nanaisotra tamin'ny ny fahefanany mahampanjaka azy ka nanome zany any Davida aty aoriana. Misy lafin-javatra roa ny avako malala entina mampahirenao amin'ity Samoela voalohany toko 10 ity zay voalahatra ao mofinaina moa ny 11 voalohany de izao ny voalohany de ny fampitandremana ny avako malala, ny fampitandremana. Ny fampitandremana de izao ry havako. Andriamanitra nanafatra ny Saoly hoe aringanao any Amalekita sy zay rehetra any Amalekita, tsy asianao misy mitsangana any amin'ny 13 na iza na inona na ondry io na osy io na ramevy io na briky na inona tsy hoe mpamaly faty Andriamanitra eto ravako malala esory ao an-tsainy zay mety ho zay no mora hita amin'ny 17 faharoso fa raha mamaky ny baiboly manontolo tsika de tsy zay loatra fa ny antony namelan'Andriamanitra ny Saoly na ny rahan'Andriamanitra ny Saoly andringana ny Amalekita de mba tsy hampiana-dratsy ny zanak'Israely. Ny ratsy mantsy malala mora mifindra, ny ratsy any de mora mifindra, ny tsara sarotra lay tahaka satria ny tsara mila fiezahana, satria ny tsara mila fikirizana, satria ny tsara mila asa tanterahina fa ny ratsy kosa mora tanterahina ndradray raha tsy mila fiezahana tahaky ny mora atao hany ka mora mifindra ny ratsy na amin'ny lafininina ny asehon'ny ratsy na ara-panahara de mora atao ny ratsy ary dia izay fifindran'ny ratsy makamin'ny zanak'Israely zay nahatonga ny tompony soroka ny tsy sininona azo atao amin'ny Amalekita fa zao aoka tsy hamindra amin'ny zanak'Israely izy no zany tsy hoe fahakalana ny Amalekita loatra, asan'ny tanan'Andriamanitra ny olombelona rehetra, maharary an'Andriamanitra ny olombelona rehetra. No zany dia maharary an'Andriamanitra na de ny Amalekita aza fa mifanohitra amin'ny planin'Andriamanitra, misy planin'Andriamanitra momba ny zanak'Israely. Anomboka ny amin'ny zanak'Israely nofidino ny ivoahan'i Jesosy Kristy tompo, no ipoiran'i Jesosy Kristy tompo. No zany dia manomana firenena masina Andriamanitra ary tsy tian'Andriamanitra isy pentipentina mihitsy ny zanak'Israely satria misy lamina planin'Andriamanitra amonjena izao tontolo zao. Ka ny planin'Andriamanitra hiaro ny fahamasina ny zanak'Israely mba hatanteraka ny fitiavan'Andriamanitra ho famonjena izao tontolo zao no zava-dehibe. Fa tsy ilay Amalekita zay novonoina loatra tsy lindraha Andriamanitra sanatria ny vava fa lina ny fahamasinana izy ka dia nisoroka izany zay mety ho ratsy manimba ny zanak'Israely. Dia nanafatra ary ny tompo na hoe aringano daholo aza maka na inona aminy. Ny olona dia mamindra ny fahotana dia tsy tian'Andriamanitra zany zay fa ny faharoa de zao koa nahoana koa ary naringana ny zavatra ny biby, inona mahatonga ny biby ho naringana fangamo ny biby ny rameva manota fangamo fa maninona zay Andriamanitra naringana tsotra be ravaka malala mba tsy hitenena ny zanak'Israely hoe ny nampanan-karena azy dia avy amin'ny Amalekita. Tsy tian'Andriamanitra mihitsy ny nandraisany zanak'Israely na ny Saoly zavatra avy amin'ny jentilisa. Ny antony de zao
tian'Andriamanitra ho niankina tanteraka tamin'ny izy tompo ny finoany ny zanak'Israely ka tsy hitenenana ny ariana tany manao hoe nahatafitanay de satria zay niady tamina Malekita ary de nahazo babo be deaibe de tafita somatsara tonga taty amy tany tondra-dronono sy tantely. Tsy ho voatonona mihitsy ny hoe niainga tamy tsy nisy ange zahay nataon'Andriamanitra velona zay na de tany anefitra ary nataon'Andriamanitra toy izao zahay satria Andriamanitra mahay zavatra rehetra. Dika zany de zao ny tsy namelan'Andriamanitra ny zanak'Israely andray ny fananan'ny Amalekita dia mba tsy hananany mba tsy iankinany amin-javatra ary mba hananany finoana fa tsy ny fiezahany na ny arenany zao tontolo zao ny mahatafita azy fa Andriamanitra irery ihany. Saingy Kristy lavako malala fa izay mihitsy no narahany Saoly mpanjaka, nivadika tamin'Andriamanitra izy ary no tsiriritiny ny tsara teo amin'ny Amalekita. No tsiriritiny ny tsara teo amin'ny Amalekita, no tsiriritiny ny fananany Amalekita aza ka izay ratsy no novinony, ny tsara kosa tenentiny. Ary indraindray afaka malala izany ange isika izay ange nahatonga ny vadin'ny Lota rano voaka ny Sodoma sy Gomora. Efa nytenen'ny tompo manao hoe mivoa ny Sodoma sy Gomora ary aza merika. Ny dikan'ny aza merika de zao aza manina akory, aza mitsiritra ilay tany ilozana, aza mitsiritra ilay zavatra zao tontolo zao zay ho rava fa ny anilohanao banjinina, ny omen'Andriamanitra anao banjinina fa tsy zay an'izao tontolo zao. Lay finoana ry havana ny tsy nananany Saoly. Ary io toetra n'izao tontolo zao ry havako, io toetra mpanararoatra io, hoe impiry moa no misy tahaka zao, valala tsindromandry-ambavady, sanatrindry zany raha mbola misy fomba fitenin'ny fiarahamonina tsy tsara saina loatra manao hoe angalatra azy atao kitapo latsaka aveo avela sanatrindry zany, zany ny toetra ny fiarahamonina azy zany anefa de nanjary toetra ny Saoly teto. Hoe aka inona moa ny fahadisoana raha meva betsaka reto matavy ny ondry ny inona moa fa de aleo aloha alaina dia ary tsy Saoly ihany fa ny vahoaka mihitsy. Ary zary toetra ilay fitiavakely, zary toetra ilay hoe zara aza misy an'ity. Betsaka rehavako malala ny olona eto anivon'izao tontolo zao, ny mpitondra na ny mpanapaka lay manararoatra rehefa tonga eo amin'ilay fotoana amirapiratana de zao manararoatra. Na de efa tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra aza lay fanangonana de manangona. Ary rehavako malala mamperitreritra mihitsy amintsika malagasy. Ny asa raha misy amin'ny psychologie ny antsoina hoe complexe ny tsy fahampiana, asa raha misy zany rehavako malala, na ny complexe ny fahabangana. Fa ndraindray rehavako malala de misy toetra mihitsy ato amintsika malagasy, asa na ny firenena rehetra io na itsika ihany. Fa ndraindray itsika malagasy de manana zay tahotra ny tsy ho ampy zay mihitsy. Misy fomba fitenintsika, fomba fitenin'ny Ntaolo manao hoe tano mafy zay anananao na marimarina kokoa tsy zay fa hoe tano zay ananana fa sarotra ny mila. Zany hoe ny tena tsy tian'ny malagasy de zao lay hoe mila lay mitady, le besoin zany amin'ny teny frantsay. Tsy tian'ny malagasy mihitsy zany ny toetra hoe mila na mitady. De zay mahatonga azy hoe tano zay ananana mba tsy mbi am'ilay hoe fitadiavana na mila rehefa aveo. Ary de za lasa milafika toetra tsy de tsara loatra zay rehefa aveo hoe manjary manana toetra, manana tahotra ny fahabangana. Na de efa manana feno ary de mbola misy ohatry ny tahotra ihany anaty any hoe ary sao de mbola tsy ampy any io, ary sao de mbola tsy ampy any io. Ary hita amin'ny toetrantsika davanandro rehavako malala fa ny ankabeazan'ny malagasy asa noho ny fantrana ve, sa noho ny civilisation-tsika mihitsy ve, sa ny tsy fahampian'ny finoana ve, sa fanabeazana tsy milamina ve.
fa ndradray any dia na de any ambany tohotry ny malagasy any ara eny ambony vazatrano any ambany vohitra rehetrany any amin'ny toerana takotakona rehetrany dia ahitana zavatra efa tsy miasa tsony be dehibe apetrany any de ny zavatra tsy miasa reny ny antony de ohatsy amin'ny primo any aloha fa sao de mbola mba misy ilanan'io ihany na dia efa tavoangy plastiky io boatina yaourt io kiraro efa simby io pneu efa simby io piesina rice cooker efa simby io de aprimo ny fatratra marina fa amin'ny lafina anankiray miaby de hoe antehirizina mba tsy hanarinary fa ndraindray le zavatra priminy ao anatin'ny korotanetany io raha tsy tadidiny akory fa rehefa mandamina izy di heritaona teorina rotona vo matadidy hoe aikay mbola tavela tato le anina aikay mbola ato le kiraro taloha iny atrazay de variny ray zy aloha mijeriny atray aity kay le zavatra tokony navany ambany vohitra hoe hoentina tokony ariny nefa tsy tonga tany akory aity le fatana tokony hoe nomenandranona kanefa mbola tavela ato ndray zany hoe ohatran'ny mandeha ho azy amitsika indraindray ny amitoetra atsika any ilay toetra hoe matahotra ny tsy hoampy matahotra ny tsy anana matahotra ny mitady matahotra ny andombaravarana dia mapirina na de zavatra efa ataotsika hoe ny zavatra rehetra de aprinitsika angonina ho daolo ary rehetra de lasa fako lasa be dehibe telo taona vangongo ao tsy ampiasaina akory le izy amin'ny lafina anankiray mety ho tsara zay le avako amin'ny lafina anankiray mety ho tsara ray raha mijanona am'izay ihany fa rehefa mihitatra zay ka misy fivilian-dalana de manjary rehefa simby zay toetra zay raha ohatra ka mijanona am'zay toetra zay izy de tsy mbola fahasimbana loatra fa mipirina de mety ho vangongo rehefa ao de ao fa rehefa idiran'ny fahotana zay toetra zay de manjary simba de manjary toetra mpanararoatra indray ohatra lasa tahaka zao ataony solo zao hoe impiriny tonga eto aloha de manararoatra rehefa tonga eo amin'ny andraikitra sasan'ny akabeazany ny olona de manararoatra fahefana manararoatra sanatria mangalatra tahaka zao ataony solo zao tahaka ataoko reo ny vahoaka manararoatra zay mety azo anararotana rehetra na de efa mifanohitra amin'ny sitrapon'Andriamanitra ary na de efa mifanohitra amin'ilay lamina napetraka anatin'ny fiarahamonina ary de lasa tikely na mandeha amin'ny tsy fahamarinana mihitsy azy manadino fa misy zavatra misy toetra misy etika misy moral tian'Andriamanitra ananany pino raha vako malala eto any de hotsika hoe fampitandremana zay rehetra pino atsika pino zany izay rehetra manana ty de manandraikitra na eo amin'ny fiainana mihitsy mba atahotra an'Andriamanitra atahotra ny fitsaran'Andriamanitra any aoriana atahotra ny hotenenin'Andriamanitra manao hoe manenina no nanondrotako anao manenina no nametrahako anao teo amin'io andraikitra io manenina no ny fitokisako nataoko taminao avako malala mba sainao ange hoe miteny aminao Andriamanitra sanatry ny zany na miteny amin'ny olona anankiray Andriamanitra manao hoe manenina ako fa nanondrotra anao nametraka ny fitokisako taminao navelako ny tantaninao ny zavatra rehetra nefa jere nanararoatra izany ianao nanararoatra no ny tahotra no ny hakelezan'ny finoana matahotra ny anka sao de tsy hisy ny rapitso ahoanandray ny manaraka nefa ny tian'Andriamanitra ao an-tsainao de zao manao hoe matoa namen'Andriamanitra ny Amalekita aza nanana be dehibe tahaka izany ka maika fa ianao rehefa maninona ny zanaka zao tontolo zao no nomen'Andriamanitra no manana ny zanako hoe ianao zanak'Andriamanitra ny tsy anana izany fa ny fahakelezan'ny finoana ry havako malala mahatonga ny olona manararoatra fahefana amin'ny zavatra tsy tokony anararoata ary de manjary menjera amin'ny lafin-jahatra manjary midaraboka amin'ny zavatra tsy tokony hidaraboana akory aza fa hotsika manao hoe mampitandrina zany ty tenin'Andriamanitra ity mampitandrina ny tompon'andraikitra rehetra atsika tompon'andraikitra isika mpitantana indrindra itsika malagasy mba ho mahatoky fa ny faharoa zay azotsika evim-panary ako malalo anatin'izany fampitandremana zany any de izao ny indraindray ny materiel de atakalotsika an'Andriamanitra na ny marimarina kokoa Andriamanitra de atakalotsika ny materiel indraindray ny materiel le zavatra hita maso
no mahafinaritra atsika fa tsy Andriamanitra. Naleon'ny Saoly nifidy ny gana matavy, ny sakafo ny omby mifa, ny ondry amanosy, ny zanak'ondry, rendretreny no nifidiny Saoly fa tsy ny fitokisan'Andriamanitra. Ary teo ny mahamarina ny tenin'ny Jesosy manao hoe, raha ny tenin'ny Jesosy manao hoe zay mahatoky amy kely no manapaka ny be. Inona nahavery ny fitokisan'ny tompo tamin'ny Saoly ka nahatonga ny Saoly tsy nanjaka afa-tsy fotoana fohy de izao resaka omby mifa, resaka ondry amanosy, resaka zavatra tsy de manahoana loatra. Zay ny alan'ny fitokisan'Andriamanitra tamin'ny Saoly de tsy nanapaka ny be izy. Tsy nanapaka ny be izy. Betsaka ny zavatra ny tian'Andriamanitra nomena azy fa izao tsy nahay nisafidy izy. Matoa Solomona ry havako malala nanapaka ny be de satria nahatoko tamin'ny kely izy. Fitezana ry havako malala ny tokony ataontsika ny ankizy. Fitezana ny tokony ataontsika amin'ny tenantsika de nilay toetra mahatoky amin'ny kely. Lay toetra mahatoky amin'ny kely. Ndraindray misy zavatra mety mahaporotra anao a, mety misy zavatra mahamaiky anao a, mety misy zavatra mety mahamendy anao de mandalo eo anoloanao tahaka ny fakapanana azo ny Saoly, nefa iny ry havako malala mahafoana ny fitokisana lehibe de lehibe ary de manjary very ny zavatra maro isan-karazany, zavatra tsy de manahoana loatra. Manaraka ry havako malala ny fakapanahy nge ry havako tsy vato be, tsy hoe vato be hita amin'ny maso ka mahavoatona ny olona, fa mandrakariva ny fakapanahy de tahaka ny vato kely ary satria kely izy de zay ny mahatafotoana. Ary ny vato kely indrindra no arinona koa ary ty vato kely ty de vao mainka dakana. De ny fakapanahy ry havako malala zany. Ny fakapanahy de tsy zavatra ngeza be tonga de mivandravandra be fakapanahy fa izao ohatry ny mahafinaritra fotsiny nahita an'le omby matavy, mahafinaritra fotsiny nahita an'le ondry amanosy de tsy fohy de mety nanody. Nefa ny tompo ny teny manao hoe ny tany ovatananareo, tany tondratro nono sy tantely, tany feno fahafenoana, misy zavatra maro isan-karazany fa matoky de zavatra tsy de manahoana loatra. Ry havako malala amin'ny zavatra tsy de manahoana loatra no ahaverezan'ny fitokisan'Andriamanitra amintsika. Zavatra zao tontolo zao. Ary izay mahatonga ny Paola nafatra tao amin'ny Romanina sy ny Korintianina momba ny enana terina tao amin'ny sampy manao hoe ny sakafo ve no amoizanareo ny fitiavan'Andriamanitra? Inona zay hanina mora simba? Inona zay hanina mora simba? Inona zay hoe voky kanefa lavitra an'Andriamanitra? Inona zay hoe hanina kanefa ny overy mandrakizay lay fitokisan'Andriamanitra? Ry havako malala, aoka ho mahatoky amin'ny kely ianao. Aoka nanao toetra mahatoky eo anatrehan'Andriamanitra. Aza mieritreritra hoe tsy hitan'Andriamanitra. Tena hitan'Andriamanitra mihitsy. Zay heverinao tsy hitan'Andriamanitra ary misento Andriamanitra. Ny dikan'ny hoe manenon'Andriamanitra. Tsy hoe manenina amin'layntsika olombelona loatra fa fiteny amin'izao oatra masina ny hoe tsy olombelona koa n'Andriamanitra ka anenina, tsy zay loatra. Andriamanitra tsy manenina. Fa ny dikany hoe manenina de zao malahelo, miatra amin'ny tenan'Andriamanitra ilay fahotana nataontsika. Manota isika de miatra amin'ny tenan'Andriamanitra ilay fahotana de zay le hoe manenina. Malahelo Andriamanitra. Io za tena malahelo mafy ny amin'ny ataon'ny Saoly. Malahelo fa tsy zakako, olona nitokisako, olona nofidiko, olona nosorako, ho mpanjaka nefa mivadika. Ry havako malala eto am-pamaranana ry havako de zavatra anankiray no entina mampahery anao. Ny dikany hoe nanenon'Andriamanitra de efa noentiny tamin'ny tenany sahady ny fivadiantsika. Nangiry firy amin'Andriamanitra ny fivadiantsika aminy. Ny fivadiam-pitokisana ataontsika. Ny fanararota-pahefana, ny fanararotana ny madinika, ny fanararotana ny fahantran'ny olona, zany rehetrany dia mamangiry firy amin'Andriamanitra. Ingeravako malala tsy isy kristianina
am'izao fantrano zao anararoatra na vidinetany io enga de revako malala am'izao zavatra mitranga era-tany zao tsy anararoatra na hifanararoatra fa mizaha toetra ge Andriamanitra avel'Andriamanitra andalo eo aminao ge zavatra rehetra tsy hoe hitsapany anao fa hitezany anao ho mahatoky amin'ny kely tsy hoe hitsapany iny aiza moa de hitsapa foan'Andriamanitra tsisy an'izany mihitsy hoe mitsapa Andriamanitra jereo ora misy an'izany fa tia ny anana toetra mahatoky ne isika izay mpanompo mahatoky an'Andriamanitra zay engeny tena tona hoe mino hoe impiry moa Jesosy avako ny tsanam-pitamana hoe tena ny fanjakan'Andriamanitra tahaky ny mpanompo anankiray zay nandeha tany lavitra de nanankina ny mpanompo hafa tamin'ity mpanompo anankiray de namela azy hitantana de namela azy hitantana ny fananany de izao mbola iveriny nino ntizy teo ny fantatsika raha teo koa ny amin'ny momba fanaovana ny talenta 5 talenta 2 sy ny talenta iray nisy mpanompo ny fanjakan'Andriamanitra tahaky ny olona ndray zay nandeha lavitra de nametraka ny fananany tamin'ny olona de nisy nameny talenta 5 nisy nameny talenta 2 sy ny sisa rehetra zay mandrakariva izany hoe lay fitokisan'Andriamanitra lay Andriamanitra toy ny tseo nefa eo tsy eo satria mametraka fitokisana aminao tsy mitsabaka aminao hitantana fa mamela anao hitantana izay nomen'Andriamanitra anao nefa eo satria mahita ny zavatra ataonao de afaka malala fampitandremana ho isika nefa koa fampahirezana satria zao lay hoe Andriamanitra nanenina de midika hoe Andriamanitra efa nitondra tamin'ny tenany sahady lay fivadiantsika lay Andriamanitra manenina dia tsy afa-tsy akory fa lay efa sarany Jesosy Kristy eo amin'ny azy fitsaliana ilay Andriamanitra nitomany no ny fivadiantsika tsarotsika tsara vao tamin'ity mofeana tamin'ny herinandro ity Jesosy nitomany no ny amin'ny Jerosalema nivadika tamin'Andriamanitra zay le Andriamanitra nanenina mitondra ny fahotantsika sahady ho an'ny tenany le avako malala ity tantarany Saoly itiany ravakino ny toyiny de mazava ho azy fa tsy niova mihitsy Saoly tsy niova mihitsy Saoly nalahelo Samuela tezitra Samuela ny fony Samuela ho an'ny Saoly fa tsy niova mihitsy Saoly tsy niova Saoly satria efa toetra ny Saoly tafiditra tao anatin'ny Saoly ny fitiavam-bola ny fitiavan-tena raha ny tena marina ny tsy finoana an'Andriamanitra ny tsy finoana ny mahatonga ny olona mangalatra ny tsy finoana ny mahatonga ny olona fetsifetsy satria matahotra ny ho avy tsy mahatoky ny omen'Andriamanitra azy raha pitso tsy mahatoky Andriamanitra mitantana azy amin'ny ho avy rehetra tsy mahatoky ny fanomezan-tsaina ny omen'Andriamanitra azy amin'izay rehetra ahafahany mampiasa ny fanomezam-pahasoavana kehitriny dia lasa mahatsiaro fahabangana ka lay toetra fahatsiarovana ho banga de tsy Andriamanitra no ampidiriny eo fa ny alatra no ampidiriny eo ny fangalarana no ampidiriny eo tahaka ny Saoly misy toetra banga tao amin'ny Saoly fitahotra ny banga saingy lay banga tsy nifenony Saoly tamin'ny finoana na tamin'ny fahatokinan'Andriamanitra fa nifenony tamin'ny zavatra zao tontolo zao de lasa nivily lalana izy ravako malala samy tsy mahafantatra ny ho avy antsika rehetra samy be fanahinana amin'ny ho avy avokoa isika rehetra samy mizatra tian'Andriamanitra ho ararotintsika ny fampiasana ny fotoana fa izao ry avako malala na inona de izao ny asain'Andriamanitra ararotina de ity ny fanaovan-tsoa asain'Andriamanitra mampirina isika fa tsy asain'Andriamanitra mangalatra asain'Andriamanitra mahay mitantantsika fa tsy asain'Andriamanitra mifetsy asain'Andriamanitra mahay mandamina isika fa tsy asain'Andriamanitra manodikodina le avako malala engany olona toetra indry no ao anatintsika olona mahay mandamina mahay mampirina olona mahatoky amin'izay rehetra omen'Andriamanitra ao anatin'ny fitantanana omen'Andriamanitra antsika de mitoetra ho mahatoky isika tsy miala amin'izany didin'Andriamanitra zany ary mahatoky fa ny anio an'Andriamanitra ny ampitso an'Andriamanitra ny ho avy an'Andriamanitra de ho ampilatanan'Andriamanitra ny fiainanao de miverena mandrakariva ao amin'ny Jesosy havako manankana ny fiainana isan'andro raha nitavozavozy ianao tamin'ny fitantanana ny fiainanao to tsy nahatoky filotaona lasa omaly raha tsy nahatoky ny salasala ny vily lalana de zao miverena amin'ny tompo hoe tompo mba hataovy toetra mahana toetra mahatoky tefeo mba hanana toetra mahatoky ataovy mahatoky amin'ny kely Andriamanitra
miverena amin'Andriamanitra ary manekeo tefeny anana toetra mahatoky. Ivavaka isika. Tompo, nanafatra anay ianao hanana toetra mahatoky hatramin'ny fahafatesana azy. Betsaka ny zavatra nomenao hotantaninay eto amin'ity zao tontolo zao ty, satria mahatoky anay ianao. Avelanao hotantaninay amin'ny fahendrena, amin'ny fahazavan-tsaina zany. Tahaka ny tsy eo ianao. Saingy eo koa nefa ianao nalany fanahinao masina. Eo ianao mijery anay, eo ianao manara-maso ny fitantananay sy ny fitondranay, ny fanomezam-pahasoavana ny menanay. Tompo, ataovy mahatoky zahay. Menatra sy mangay ahy izay mijery ny fiarahamonina ankehitriny. Fiarahamonina mifanararotra. Fiarahamonina mifanambaka. Fiarahamonina tia kely. Ary tsy minatra ny mivadika amin'ny teninao aza. Manakalo ny teninao. Manakalo ny fanomeza tokonao amin'ny zavatra izao tontolo zao. Toa alohanay aza indraindray ny zavatra izao tontolo zao tsy izay ny fankatoavana ny teninao. Mamelany elokay Tompo. Aza tehizitra aminay. Fa amin'ireo fozay amin'izao karemy zao. Tao mitodika aminao Andriamanitra. Tao mibanjina anao Andriamanitra fa zavelanao ho mpivady mpanekena. Betsaka Tompo, ny fanekena nataonay teo masonao. Ny fanekena ny fanaovanay tamin'ny namanay. Ny fanekena ny fanaovanay tamin'ny mpiarabelona taminay. Misy tamin'izy ireny no efa nivadinay. Misy aza niekenay tsy tsaroanay akory. Mamelany elokay Tompo, mamindrafo aminay. Aza maninona ny amin'izay nanondrotana ho anay sy ny tahina ho anay. Fa diovy amin'ny rano Jesosy Kristy Tomponay izahay. Ary tefeo mahatoky. Mba ho mahatoky amin'ny kely zahay. Ary avelanao anapaka ny be aminao Andriamanitra. Jereo ny tanindrazanay. Jereo ny taranakay. Jereo ny fiangonana misy anay Tompo. Fantatray fa mitaky toetra mahatoky ianao. De omeo anay Tompo zany. Omeo ny zanakay. Omeo ny firenenay. Indrindra meo ny mpitondra anay zany toetra mahatoky amin'ny zavatra rehetra izany. Tsy vitan'olombelona zany. Fa asan'ny fanahinao masina. De amin'izao karemy zao, vangeo ny tisambaravarana, ny sambatan'olona, ny mpitondra, ny tsirairay avy, ny mpanabe, samy ana zany toetra mahatoky zany satria mbola mpamoahana izahay. Mbola ho tsaraina izahay. De mampahirezana Tompo. Iankina aminao hatrany. Amin'ny anaranao Jesosy. Amen.